Manantitra ny araba mba ampirarintsoa anareo tompolasy tompovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Totosa tamin'ity androany ity ny nampisehoana tamin'ny fomba ofisialy ireo kandida solombavambahoaka atolotry ny team K25 ao majanga voalohany sy ao majanga faharoa. Tamin'izany ihany koa no nilazany ny filoha nasionaly ny tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana momba ny fiainam-pirenena fa tapitra ny 100 andro izay hoy izy kanefa dia tsy araky ny tokony izy ny fiainan'ny malagasy ary dia nambara fa bilan négatif no tsapa amin'izao fotoana izao. Dia rahantsika vetrany ny tatim-baovao momba an'izay. Totosa tamin'ity androany ity ny fanolorana tamin'ny pomba ofisialy ny kandida solombavambahoaka atolotry ny team K25 ho an'ny distrika amin'ny Mahajanga voalohany sy ny distrika amin'ny Mahajanga faharoa. Nandritra an'izany ihany koa no nanaovan'ny filoha nasionaly ny tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana nijery todika na ny bilan tao anatin'ny 100 andro nitondrana izao fitondrana izao. Niezaka nangina hoy izy nandritra izay 100 andro izay saingy tonga kosa ny fotoana itenenako ankehitriny. Vonina ho ny filoha nasionaly ny tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana iara-iasa amin'ny fitondrana saingy tsy maintsy miteny aho satria tsy araka ny nampanantenana ny zava-misy iainan'ny firenena sy ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Raha kapika izany dia bilan négatif ny zavatra nitranga tao anatin'ny 100 andro araka ny nambarany. Tsy mahalala ny antsoina hoe priorité ny mpitondra, mitombo ny tsy fandriam-pahalemana satria ny asa tsy misy, tsy manambola ny olona, tsy mandeha amin'ny lala mahitsy ny fitondrana, mitombo ny isan'ny zaza tsy miditra an-tsekoly, tsy voakitikitika ny londoa mpisorona mpanao kolikoly any ambony, tsy voaja ihany koa ny maha-olona satria dia misy fisamborana, ny fitovirana amin'ny tsirariny miatra amin'ny vahoaka. Nanolotra vahaolana ny filoha nasionaly ny tiako Madagasikara Marc Ravalomanana. Mandehana hoy izy mifanaraka amin'ny mpamatsy vola amafana ny trosan'ny Madagasikara, ampianaro ny zanaky ny malagasy ary tsy lara-pahamehana ny fananganana fototra afitrasa tsy mifandraika amin'ny soa iombonana. Jereo koa ny sakafon'ny malagasy ary omeo asa izany malagasy izany. Avelao mpandrara anorina ny orinasany anomezan'ny asa ho an'ny olona. Eo amin'ny fiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka dia mitohy hatrany ny fidinana ifotony ataon'ny kandida atolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany fahatelo lisitra faharoa dia tsy izany fa ibodo. Teny avaradoa izy tamin'ny omaly ary efa nandalovany ihany koa ny teny andravoangy tsena ombieny dia manentana hatrany ibodo ny amin'ny hoe ijerena ny anarana ny anaty lisam-pifidianana tsy adinoany ihany koa ny resaka momba ny sosialy mponina. Noro fitiavana no mitondra vaovao momba an'izay amintsika. Niona tamin'ny vahoaka navaradoa ny kandida solombavambahoaka abodo avy amin'ny antoko team omaly. Nandritra ny fiainana no niainony ny feon'ny vahoaka sy ny etahitan'izy ireo. Fa indrindra ny fanentanana ny vahoaka hijery sy anara-maso ny anarana anaty lisam-pifidianana. Vahoaka maro moa no liana tamin'ny fahatongavany ity kandida solombavambahoaka ity teny antoerana. Izy aloha zany no hitako hoe garanti kely lany satria ny teo aloha zany efa hitanay zany ny fiasa hoe tsy mety tsony dia izy ndray aloha garantine 100% hoe lany izy amin'ny 3e arrondissement fa dia izy koa efa hitanay hoe manao asa soa izy dia garantine hoe mety mavita asa izy zany eto amin'ny 3e arrondissement hoe mampita ny afatry ny vahoaka any amin'ny filoham-pirenena dia garanti 100% izy. Tsy ny mponina avaradoa ihany moa no nisitraka izay fidinana ifotony no tariany kandida solombavambahoaka abodo avy amin'ny antoko team izay fa ny mponina andravoangy-tsena ihany koa tamin'ity herinandro ity hatrany. Fantatra tamin'izany fa niresaka fanajariana sy ny tontolon'ny fiariana no tena marary ny mponina ka hojerena manokana raha ny voalaza. Eo amin'ny fiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka ihany mandeha dia mandeha ny fotoana efa manakaiky ny 17 Mey 2024 anatotosana ny fifidianana solombavambahoaka eto amin'ny firenena. Misy raha teo laitsoana hoe volavola rehefa nampahafantarana tamin'ny alalan'ny hainao manjery ny momba n'izay ny amin'ny hoe fifanarahana amin'ny fitondrantena metrika na ilay antsoina hoe charte de bonne conduite izay ho asaina sy ny avy ny kandida solombavambahoaka moa izy io. Manoloana an'izay indrindra dia nitondra ny fanazavana momba ny mahazava-dehibe an'izany ny filoha lefitry ny CFM. Ho rahantsika vetrany.
Anomboka ny robia fa 4 ny volana aprily ho avy izao ny fotoana agnanaovana ny soni ilay fitsipika fifampifehezana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay novolavolain'ny komity iombonana ahitana ny CFM, ny Samifin, ny Transparency, ny Seni, ny Bianco, ny Roy, ny Tolontso, ny Justice EP sy ny 4 hafa mandrafitra izany. Ny kandida izy tegnany ihany no manao sonia io fitsipika fifampifehezana amin'ny fifidianana io fa tsy ny solotenany akory. Tsy ho amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ihany manko no ilana izany fa ahafahana hanara-maso ihany koa ny fomba fiasan'ilay kandida rehefa lany soamatsara izy. Voalohany mamolavola sy mandany ny lalàna mendrika ny faritra misy anazy, mendrika nyty firenentsika ity. Zay zany no asany voalohany indrindra, mamolavola mandany. Faharoa manaraka koa manara-maso ny asany fahefana mpanantanteraka na hoe hitarika zany andro olona hoe zao no tokony ataony mba mandondona itseroa manampy ny vahoaka ho amin'izay fanatanterahana zavatra mety atao any amin'ny faritra na ny distrika na fokotany na ny commune zay. Fahatelo dia mijery ny resaka hoe politika publika, ny politika akapobeany eto amin'ny firenena, zay no asany solombavam-bahoaka dia mba manao tatitra amin'ny vahoaka amin'ny zavatra ataony sy tsy ataony ny solombavam-bahoaka ndro hoe nandany an'iny lalàna iny inona ny antony mba nandaniko an'iny, inona tsy nandanina an'iny, ohatrohatry zany mba manao tatitra amin'ny vahoaka mba tonga mivory mba mieritreritra amin'le resaka fananganan-tanana ahoana zany rehetrarehetra zany ny tsara mba jerena amin'izay zany. Araka ny efa nisy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo dia tsy antery ny fanaovana soni an'io fitsipika ifampifehezana amin'ny fifidianana io saingy ahafahan'ny olom-pirenena mandinika sahady izay azony ametrahana fitokisana ny fanaovany kandida na tsia an'izany. Tsy misy azo olona terena anao soni ary tsy misy olona azo tena koa hoe tsy manao soni, zay dia tsy manasazy fa zay kosa mampafantatra ny vahoaka hoe reto tao anatin'ny fari-piadidiana ohatra hoe Miarinarivo 13 ny kandida, ny 7 nanao soni zao ny 4 tsy nanao soni ka aoka zany ho fantatra ireo vahoaka inona ny antony tsy anaovany soni. Eo amin'ny resaka sosialy kosa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny solotenany sampandraraha ny firenena mikambana amin'sahana ny reny sy ny zaza na ny UNICEF zany tsy Komoro. Tamin'ity androany ity izy dia nanao fitsidihana ny foibe anankitelo izay misahana ny raharaha sosialy eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny fanankalozana traikefa eo amin'izay resaka hoe tontolo sosialy izay no tena votoatiny ity fitsidihana ity. Dia ho arahantsika ny tsara fantatra momba an'izay vaovao zay teo amin'ny rindran-tsarin'ny Erzo Razonarvony. Totosa ny fitsidihana ny sampandraraha misana ny aza sosialy na ny direction des affaires sociales eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra natao ny solotenany UNICEF Comore Andriamatoa Ismaël Saadi sady administrateur de programme radio. Nandritran'izany dia toerana 3 no nalehany. Teo aloha ny centre d'accueil d'urgence na ny CAU, toerana fandraisana vonjomaika ireo zaza iaran'ny herisetra sy ny ivotoerana fandraisana ireo antsy fitarainana fantatra amin'ny larana 770 samy eny Isotry ary ny centre ilaiko izay ivotoerana miandraikitra ny fiarovana ny mahaolona eny atetezana Voany. Mananjanaka nefa ny sahirana rabola satria maty vady dia mamelona samy reriny zanako dia za zany manana spécialité momba amin'ny fanjairana dia ny netiko nanaovana ny tetikasa tamin'ny araky ny drafitra napetraky ry zareo zany dia resaka zaitra satria za mahay manjaitra nefa tsy manana fitaovana ampiasaina dia nanaovako ately efa nisy zany koa anara-bola nataon'ny centre ilaiko dia mividy machine dia le machine io nanaovako resaka retaillage zany nanaovako satria le retaillage sady tsisy vola mivoaka amiko hoe mividy lamba fa juste hoe ohatranareo zao za hoe manana lamba eo mivarotra dia akanjo pataloha lehibe reny no asa nataoko zany dia retailleko le pataloha dia 5000 amin'ny retaillany anankiray dia ao anatin'izay andro nefa za mahavita 10 raha tena manao raha mahavita an'izay fa miferana hoe 10 satria le olona le mampanjaitra indray tsy maharaka amin'le vola dia raha rehefa mahavita n'io 10 io zany dia mahazo 50000 zany indray andro dia le zaza netoan'ny centre direct amin'le bénéfice planine
samy nanomboka tamin'ny 2014 ka hatramin'izao zany izy a nianatra foana na dia hoe sahirana hoe manano tena ary a satria zany nianatra tamin'ny EPP dia ny fianarana zany tsy tapaka izay ny tombontsoa azoko tamin'ilay izy a no mbola misy mbola miafaka nanohy an'ilay fifanana amin'izao aty ariana zao satria mbola misy zandriny kely eny foana nianatra amin'ilay izy. Tanjony ity fitsidiana ity ny fifampizaraina traikefa eo amin'ireo zava-misy ara-tsosialy atsy amin'ny Noskomoro sy ny eto Madagasikara. Fa taoriana ireny orana ny sesisesy teto amintsika ireny raha ny teto andrenivohitra manokana dia maro ireo lalana simba teo ihany koa ny lavadavaka isan-karazany teny amin'ny arabe. Tsy mijery fotsiny an'izany ny eo anivon'ny sampany asa vaventy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa avy hatrany dia manao ny asa fanamboarana ka tamin'ity androany ity dia ny teo ambany tetezany Behoririka miazo niny Andravoanginy no nanaovana ny izay fanamboarana izay fanetsemana ny lavaka mazava loatra. Toy izao vetrany ary ny tati-baovao ny tsara ho fantatra momba an'io teo amin'ny rindran-tsary ny Erzo Rajaonarivony. Ao anatin'ny fanohizana ny fanamboaran-dalana izay atotosainy ny sampatra ny asa vaventy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra dia nitoy androany zoma 20 aprily izany teny amin'ny faritra ambany ny tetezany Behoririka ka hatreny Andravoangy izay nanantanterahana ny asa miompana amin'ny fanampenana ireo lavadavaka izay tsikaritra fa mihabetsaka tokoa amin'iny faritriny amin'izao fotoana izao ka mampitaintaina ireo mpitatitra sy ny mpampiasa lalana rehetra miteraka ihany koa ny fitohanan'ny fifamoivoizana lavareny amin'iny faritra Behoririka hatreny Andravoanginy izay mandritra ny firavan'ny mpianatra sy ny mpiasa. Ny tanjona amin'izany asa fanampenana ny lavadavaka izany dia ny fanamaivana aloha ny fitohanan'ny fifamoivoizana izay hita tokoa fa dia mahazo vahana eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Manoloana izany anefa dia tsy mijanona amin'ny toerana anankiray fotsiny ny asa toy izao fa manerana ny renivohitra mihitsy. Ny fety izao hiatrehana ny Paska dia iaraha miaina sy iaraha mahita fa maro ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto andrenivohitra indrindra ireo lalana zany izay mivoaka andrenivohitra makany amin'ny ivelan'ny faritra Antananarivo. Manoloana an'izany indrindra dia miara-misalahy ny eo anivon'ny boriboritany voalohany sy ny polisy nasionaly amin'ny fanamaivanana ny fitohanan'ny fifamoivoizana ary dia nisy avy hatrany izay asa izay tamin'ity androany ity hoarantsika ny tati-baovao ny tsara ho fantatra momba an'io. Rariny loatra raha miaina ao anatin'ny filaminana ny vahoaka mialoha mandritra ary aoriana ny fetin'ny Paska. Ny andron'ny androany dia nanantanteraka vidinana fotony teny amin'ny Senam miazo any Ambodin'ny Sotry, Aigle Noir, Koum, Mada Hotel, ireo ekipa teknika avy eo anivon'ny boriboritany voalohany sy ireo polisy nasionaly avy eo amin'ny boriboritany faefatra sy ny boriboritany fahafito mba anokatra sy andamina ny lalana ho fisorohana ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Amin'izao akatoko ny fety izao mantsy dia voamarika fa miamaro ireo mponina manodidina izay tonga hiazon'ny renivohitra. Akoatra izay ihany koa dia mitombo izay tsy izy ny isan'ny mpivarotra amoron-dalana izay mameno ny lalam-bahoaka ka izay indrindra no tena antony nanamafisany avy eo anivon'ny boriboritany voalohany ny asa fanisahana sy fandaminana ireo mpivarotra izay marihana fa asa izay fanaon'izy ireo andavanandro ihany. Araka ny nambara ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny boriboritany voalohany dia miisa 5 ireo ekipa avy eo anivon'ny ity boriboritany ity izay tonga manao ny asa eny an-toerana. Efa hita ihany koa hoy ity farany ny vokatry ny asa satria dia efa manomboka misavasava ny fitohana amin'ny fifamoivoizana eny amin'izany toerana izany. Ireo ekipa dia mijanona eny amin'ny rehefaritra ireny mba hitazonana ny filaminana. Rehefa vita amin'ny fety dia mbola hitohy hatrany ny fandaminana sy ny fanadiovana ny tanàna toy ny mahazatra. Eo amin'ny tontolon'ny fitaterana kosa mbola miseho lany hatramin'izao ny olana eo amin'ny zotra 730 sy ny kooperativa Kompimi izany. Efa nahatra heritaona ity olana ity izay resaka hoe fitantanana kanefa dia mbola tsy voavalo ny olana hatreto. Tamin'ny fotoanan'ny androany ary dia nisy ny fivoriana nataon'ny birao mpitantana ny kooperativa zany amin'ny hoe amerenana ny lalàna ifampifehezana. Laurette Berton no mitondra ny vaovao amintsika teo amin'ny sariny Mano Randriamalala.
olana efa naharitra taona raiky ity nitranga ao anatin'ny fitantanana ny zotra 138 ity mampitoena nosopatrana nosozato tsara lalàna sy analakely manangy raiky izay mpikambana tao amin'ny kampimi taloha ary efa voaroka tsy ho isan'ny mpikambana intsony no izy tsy nanara-dalàna no mivoy ny fanakorontanana ka mampisabadidaka ny lamina ao amin'ny zotra 138 araka ny vaovao. Ny filohan'ny kooperativa ankehitriny izay lany tamin'ny maro anisa tamin'ny fivoriam-be natao ny taona 17 sy 2000 no notoriany ireto andian'olona vitsivitsy ireto ho misandoka andraikitra. Efa nandalo dingana maro teo amin'ny tompona andraikitra samihafa ny raharaha ary ny afara tamin'ny fitsaragna izany. Raha tamin'ny fotoana lazaina fa nanaovanjareo ny fivoriam-be lazaina fa nahalala anjareo ny araka tamin'ny ministère tompona andraikitra dia ministère ny industrie tamin'ny herintaona tamin'ny 20 jona 2020 zay mieritreritra hoe mety voafitaky ny ampahany amin'izy ireo ihany angamba ozy izay ministère industrie na tena nafantany fa mety izy ao koa ny kombakomba ratsy satria ny olona lazaina fa mpitantana ilay kooperativa dia olona efa tsy mpikambana intsony talohan'ny fotoana nametrahana azy io. Ny voatonona ho filoha aza moa dia tena tsy manaraka ny lalàna mihitsy satria raha ny mpitantana kooperativa dia ny membre irery ihany no afaka mitantana kooperativa zany hoe amin'ny alalan'ny fifidianana koa dia ny majorité fa tsy hoe ny minorité. Rehefa amin'izao fotoana izao moa zany dia hoe ezak'izay ametraka amerina anao rappel à l'ordre zany la aminazy satria efa hitany hoe mitaraina loatra le olona dia ao anaty akatoko ny fety koa manzo antsika mba ilaina le olona hoe mba tsy hitahitana intsony ahita 138 indray ve zay ody sa aiza indray zay indraisiny 138 teo amin'ny fotoana izay tokony hamahanay ny tranon'ny fokotany zay efa nandoavanay ofany hoe anatetarana le fivoriana anaovana rappel à l'ordre io dia nisy taratasy ny préfet tonga teo amin'ny fokotany dia za tena moa tsy nahazo le taratasy fa ny fokotany nampalala hoe tsy afaka miditra nareo satria misy taratasy ny préfet izay misakana ny tsy anaovanareo an'io fivoriana io satria voarakitra le taratasy dia hoe tsy anjarako ony no manao an'ilay no tokony hampiantso le fivoriana amin'ny 2021 za vao tokony lany mandaka noho izany kare tompoko le filazana hoe misy loko fahefana le fa ary za koa dia olona tena te andamina ny filaminana zany no ilainay ho an'ny mpitatitra sy ny tompona fiara izay mpikambana ao amin'ny kampimi miteraka olana eo amin'ny asan'izy ireo ny fanakorontanana nataony ireto andian'olombitsy milaza ho mpitantana ny kooperativa ireto. Zay moa zany amin'ny tompona tomobile chauffeur zay matsiaro mijaly zay mihitsy zany zay nataon'reto olonreto efa nandritry ny herintaona teo io zavatra nitsanga teto amin'ny 138 ary hitanay mihitsy hoe mijaly ny tompona tomobile ny chauffeur mamelombady amanjanaka izy ireo miantso amin'ny be ny tanàna mihitsy zany zay andray andraikitra amin'le coopérative 138 mijaly ny vahoaka ny 138 anosopatrana anosozato anosobe maty mihitsy alalanay mila jeren'ny commune nangakainga. Nanatanteraka fivoriam-be manokana ny mpikambana ara-dalàna ao amin'ny kampimi androany ho famerenana amin'ny laony ny fepetra anatiny mifeny mpitatitra araka ny voarakitra ao amin'ny lalàna mifeny fikambanana sy ny voalaza ny bokin'andraikitra. Ampiarina manomboka amin'izao fiatrehana ny fetin'ny Paska izao izany ary ho hatsaraina ao aoriany ny fetin'ny Paska. Eo amin'ny vaovaon'ny fiarahamonina tsy misy tsy mikaikaiky amin'izao fotoana izao ny amin'ity hoe tsy fandriampahalemana ity. Azo lazaina mihitsy hoe tsy fandriampahalemana faobe no misy ankehitriny. Tao Tomasina ohatra dia nisy ny andianjola izay mpamaky banky ary efa niomana indray izy ireo ny anafika tokantrano anankiray. So ihany fa dia manao ny entsio zavatra ihany koa ny mpitandro filaminana ary dia tratra ireto andianjola tao Tomasina ireto izany ravan'ny zandary. Toy izao ny vaovao momba an'izay tanteriny Noro Fitiavana. Ny refitrevitra ny basy tany Toamasina tany tao Tanambao fahadimy nandritra ny fifanenjehana teo amin'ny Jiola sy ny Zandary no antony. Taoriany fifanenjehana ravan'ny Zandary ny tambajotra ny Jiola mpamaky banky tao amin'ny Tanambao fahadimy io. Araka ny fanazavana nazo loharanom-baovao ny Zandary fa misy tambajotra ny Jiola efa eo am-piomanana anafika tokantrano iray ao Tahiti kely Antsiranapasika ary nikasany androba ny banky iray lehibe
lehibe hafa indray androany Zoma 20 Aprily. Malona izany nandrainy andraiky ny zandary any amin'ny andravana io tambajotranjiolahy io. Tonga teny an-toerana voalaza fa misy ireo jiolahary ny zandary izay tokantrano ahitana mpanao ody gasy entiny dahalo manao ny asa ratsiny. Tratra nandritra izany ny ambola very atao amin'ny banky lehibe iray Toamasina. Anambarany komandiny vondro tobo-paritra Atsinanana fa paikadin'ireo tambajotranjiolahy matanjaka ny amaky io banky lehibe ao Toamasina io amin'izao akatoko ny fetiny paka izao, eo koa ny tranombarotra maromaro. Eo amin'ny vaovao sosialy mahakasika manokana ny reny sy ny zaza dia ho tanterahana ny 13 ka hatramin'ny 17 Aprily ho avy izao ny herinandro ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza andiany fa 19 izy io. Atao manerana ny nosy izany hetsika izany izay mifanindran-dalana ihany koa ho amin'ny herinandro afrikanina ho an'ny vaksiny. Izy moa zany ny tolotra maro omena ny vehivavy sy ny zaza mandritra an'io herinandro manokana io. Lorette Berton no mitondra vaovao amintsika, sary ny Mano Randriamalala. Mbola ambony ny tahan'ny reny sy ny zaza maty eo am-piterahana eto Madagasikara. 7 sy 700 amin'ny manangy iray hetsy miteraka no mamony ainy araka ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Andiany fa 19 tato anatin'ny 13 taona nanaovan'ny Madagasikara ny hetsika ho an'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ity atao manomboka ny 13 Aprily ity. Tolotra ara-pahasalamana maro no nomanina omena ireo manangy bikibo sy mitaiza sy ny zazamena voateraka ka hatramin'ny tsaiky madinika latsaka ny 15 taona izay hiparitaka amina distrika ara-pahasalamana manodidina ny 420 amzato manerana ny Madagasikara. Mahery ny iray alina ny isan'ny mpiasan'ny fahasalamana manerana ny nosy ahetsika amin'ny herinandro ho an'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza io. Ampin'ny mpanentana ara-pahasalamana miisa 7 sy iray alina hiara asa amin'ny mpanetsiketsika ara-piarahamonina mahery ny 7 sy iray alina ary mpiara-mientana eny fotony maromaro. Anisan'ny hetsika hafahana mampidina io tahafahafatesan'ny reny ihany koa ny fanaovana an'izao hetsika ara-pahasalamana izay mifantoka manokana amin'ireny sy ny zaza izao. Tiana marihana nefa fa tsy ho tratra ny tanjona raha tsy misy ny fiarahamientan'ny vahoaka malagasy rehetra, indrindra ny faneken'ireo reny ray aman-dreny hitondra ny zaza eny anivon'ny tobim-pahasalamana. Mbola ezaka goavana no miandry any Madagasikara eo amin'izany fahasalaman'ny reny sy ny zaza izany satria mbola betsaka ny lesoka eo amin'ny fandraisana antanana ny manangy bevoka sy ny zaza eny amin'ny reny toeram-pitsabonana marikitra ny vahoaka ireny. Ankoatra izay dia tsy ampy ihany koa ny fanentanana ny amin'ny tokony anatonana tobim-pahasalamana ho an'ny olona jiaby mihitsy fa tsy ny manangy sy ny zaza ihany. Mitombo betsaka ny tolotra ara-pahasalamana ho hita amin'ity andiany fa 19 ny herinandro ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ity no izy mifanindran-dalana amin'ny herinandro afrikanina ho an'ny vaksiny. Eo amin'ny vaovao ny tontolo ambanivohitra kosa mifandraika ihany koa amin'ny resaka fiarina dia mbola olana zay ny tantsaha amin'izao fotoana izao ny tsy fampin'ny teknika hoety mamokatra, eo ihany koa ny tsy fahafantarany ireo atantsaha zany ny olana fototra izay tsy mampahomby ny famokarana izay atao. Amin'izao fotoana izao ary dia nampitonombona ny teknisianina mba hanampy ireny tantsaha ireny mba hahatonga ny tantsaha zany mba hoe avelotena ara-tsakafo sy ampitombo ny vokatra ihany koa. Edena Elia no mitondra ny vaovao amintsika teo amin'ny sariny Erzo Rajonarivony. Fahavalon'ny fambolena voalohany eto amintsika amin'izao ny fiovaovan'ny toetrandro. Misy fitraikany goavana amin'ny famokarana, ny tsy fahafantarana ireo tantsaha,
ny teknika entina miatrika io fiovaovany ny toetrandro io. Ny ankamaroany tasa zany mbola tena mampiatra an'le teknika nentim-paharazana dia manoloana an'izay koa nefa le ireo misedra olana amin'le tsy fampian'ny vokatra miakatra satria eo koa n'le fiovaovan'ny toetrandro dia mila piana le tansaha amin'ny fioarana an'izay olana izay. Ohatra izay le teknika amin'le fampiarana an'le agroécologie sy agriculture de conservation izany hoe le hoe mba atao izay fiarovana an'le fampiasana ny rano zany mba mandy foana le tany. Eo koa moa zany hoe tokony horakofana zany ny tany zany hoe tokony manao volo rakotra zany ny tansaha mba hiarovana amin'izay fiovaovan'ny toetrandro zay ny fomba tokony hiatrehana anazy. Dia tokony manao rotation de culture koa zareo zany satria amin'izao efa miaratsy ny tany dia amin'ny alalan'ny rotation de culture zany tokony ataon'le tansaha ampiasaina koa izay. Teknisianina maromaro no nomena fiofanana mba hanampy ireo tantsaha amin'ny fampiarana ny teknika mpambolena maharitra sy mahomby. Tafiditra ao anatin'izany teknika izany ny famerenana ny tsiron'ny tany sy hiarovana ny tany mba tsy ho kohon'rika amin'ny alalan'ny fambolena mandavan-taona. Tanjona moa ny fampiakarana ny tany vokatra sy fiarovana ny tontolo iainana ary ny fiantohana ny fampitsakafo. Eto amintsika moa zany dia hoe ny tantsahantsika dia efa zatra ny fomba fambolena izay atao hoe manimba ny tany amin'ny ankapobeny sy mahatonga ny fikohon'rika. Betsaka eto amintsika zany indrindraindrindra. Ny tany eto amintsika dia anisan'ny malemy ary mila an'izay fiarovana izay. Dia nofanina manokana ireo teknisianina ireo zany mba hanampy ny tantsaha mba hialana amin'izay fahazarana fambolena izay manimba ny tany izay mba hanampy anazy ireo, hanosika anazy ireo mba haikajy ny tontolo iainana ary hampitombo ihany koa ny vokatra izay ahafahan'ny zareo manana ny fahaleovantena ara-tsakafo maharitra zany eto amintsika. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ireo mpianatra navita fiofanana ho teknisianina manokana momba ny fambolena andiany voalohany misy 3 menada teo anivony EFTA. Efa samy mianatra avokoa izy ireo no nifanina indray mba hanana ny maha izy azy manokana eo amin'ity sehatra ity. Izany hoe efa afaka misehatra any amin'ireo ivitoerana samihafa misahana ny fambolena izy ireo aorian'izao. Tafiditra indrindra ao anatin'ny tetikasan'ny GSDM ihany koa ny fanampiana tosika sy ara-pitaovana azy ireo tao anatin'ny fiofanana nandritra ny herintaona. Lafo hafa mihitsy na eo aza ny fandrosoan'ny teknôlôjia isan-karazany amin'izao fotoana izao dia manana ny lanjany hatrany ny boky ary manana ny asiny ihany koa. Ny 13 Aprily ho avy izao no anamariana ny andro maneran-tany ho an'ny famakiana boky zany ho an'ny boky amin'ny ankapobeny mihitsy ary ny ezaka atao amin'izany dia ny fanentanana ny olona indrindra ny tanora mba ho tia amaky boky izany. Edena Eliany no mitondra ny vaovao momban'izay sary ny Erzora Jonarvony. Fitaovana iray manana ny lanjany eo amin'ny setry ny fampitam-baovao sy ny kolotsaina ny boky. Araka ny tapaka nandritra ny fivirimben'ny UNESCO ny 12 Novambra 2017 dia napetraka fa andro iraisam-pirenena ho an'ny boky sy ny zon'ny mpanoratra ny andro ny 13 Aprily. Nanomboka ny taona 2000 teo anefa somary niena ny fitiavan'ny olona ny boky. Lasa nirona tany amin'ny fikirakirana ny teknôlôjia ny sain'ny ankamaroany ny tanora sy ny ankizy any ka ireo mpianatra manao asa fikaroana sy ireo mpampianatra mpikaroka sisa no mamelo maso ity vaky boky ity. Voalohany indrindra aloha ny tsy fahazarana aloha zany ho an'ny tanora indrindrindrindra sy ho an'ny tanora satria efa very izay fahazarana izay no ny antony maro samihafa. Farisian'ny olona mamaky boky ny olona zany aloha amin'izao fotoana izao miditra ato amin'ny tranom-bokim-pirenena dia ireo olona manao fikaroana, manao asa fikaroana sy ireo mpianatra izay efa zatra miditra ato amin'ny tranom-bokim-pirenena. Amerina indray izay asin'ny boky izay dia noezahana hiavaka ny fomba fanentanana ny olona amin'ity taom-pankalazana ity. Ka ny boky indray no manantona ny olona fa tsy ny olona no manantona ny boky. Eltsika maro no anamariana izany eto Madagasikara manomboka ny talata 13 Aprily hatramin'ny 4 Mey izao.
isan'izany ny fiaonambe ny mpisehatra boky ny varotra fampiradina eo ihany koa ny fampafatarana ny sanganasa ny mpanoratra eo amin'ny vaovao ny finoana kosa izay misy ifandraisana ihany koa amin'ny tontolon'ny fizahantany dia maro ireo toerana izay tsy dian'ny mpizahantany ao Jerosalema ao fa ny anisan'ny tena be mpitsidika indrindra rehefa tonga ny vanim-potoana ny Paska tahaka an'izao dia ny toerana antsoina hoe Saint Sepulcre. Io toerana io no nisy ny fasana izay nandevenana any Jesosy Kristy 2 taona mahery lasa izay ary mbola ao io toerana io amin'izao fotoana izao. Nisy moa ny fikarohana izay nataon'ny mpahay teolojia, ny arkeolôgy, teo ihany koa ny manampahaizana hafa toy ny mpandalina ny tantara izany. Andeha ho fantaritsika ny momba n'ity fasana nilevenan'i Jesosy Kristy ao Jerosalema ity araka izao fanadiadiana izao. Eto amin'ity toerana voafono rarivato ity no voalaza fa fasana nametrahana ny vatana mangatsiaka an'i Jesosy Kristy taoriana ny nahafatesany nandritra ny nanomboana azy tamin'ny hazofijaliana tao amin'ny tanànan'i Jerosalema tao amin'ny toerana antsoina hoe Golgota. Nitsangana tamin'ny maty izy ny andro 7 ary tsy hita tao intsony ny vatana mangatsikany araka ny nambaran'ny Baiboly. Ireo mpahay tantara, ny teolôjiana sy ny arkeolôgy maro dia maro dia samy nilaza fa teto no fasana nandevenana an'i Jesosy Kristy. Ity toeran'ity sy ny manodidina no antsoina hoe Saint Sepulcre, fiangonana izay misy toeram-pivavahana maromaro na chapelle ary manana chapelle ao amin'izany Saint Sepulcre izany ny grika orthodoxe, ny katolika romanina amin'ny alalan'ny franciscaine, ny arménianina. Ireo no fiangonana aran-tantara izay voalaza fa tranainy indrindra ary dia nomena toerana manokana ao amin'izany bazilika ao Saint Sepulcre ao Jerosalema izany. Ireo fiangonana hafa ihany koa dia misy ny manana toerana ao amin'ity faritra ity. Araka ny fandaminana ihany dia eo koa zany ny Syrien, ny Copte ary ny Éthiopien. Ny 17 septambra tamin'ny taona 577 no notokanana ity toeran'ity ary teo anelanelan'ny taona 770 sy 770 no nisy ny fanavaozana lehibe natao farany. Maro ny mpizahantany tonga eto Jerosalema mitsidika ny fasana nandevenana an'i Jesosy Kristy. Misy amin'ireo ihany koa anefa no tsy kristianina fa te ahafantatra ny tantara fotsiny ihany. Dia izay vaovao momba ny fasana ny levenan'i Jesosy Kristy izay ihany koa no mamarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS. Isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany, saorana ihany koa ireo namana ao ambadika ao niarana natotosa izany vaovao izany. Veloma tompoko.